Nietsika moa zany dia hoe amin'ny Atsaramanitra 80 taona nazona niverena amin'ny fahaleovantena dia mahatsiaro an'ireto vahoaka sahirana reto ary fanao isan-taona ilay izy dia miaraka amin'ny commune Ampitatafika izay ahitana ny ben'ny tanàna mitarika azy atao mpanantanteraka ny filohan'ny mpanolontsaina amin'ny mpanolontsaina miaraka eto dia miaraka amin'ny mpiara-miombonantoka maromaro izy ireo dia anisany ao anatin'izany ny société Mateza Taolina sy ny association Raitra izay manampy anay. Ny olona azo anjara zany dia 570 amin'ity hetsika ity izay olona teto tanàna daholo nanangom-bola dia zaraina ho an'izy ireo dia izay ny hetsika ataontsika. Atao hoe sakafo misy ny ambifotsy toy ny sardine, misy ny paty, misy ny vary, siramamy, menaka, misy ny biscuit ary ho an'ny ankizy tena kely isy kilalao eo ho an'ny ankizy tena kely. Izay ny fanomezana eto. Raha ohatra ka 80 taona nazao niverenantsika nazona fahaleovantena ny fijeriko ny laharan'i Madagasikara eo anivon'izao tontolo izao dia tena mampalahelo be mihitsy satria ilay vahoaka malagasy ao anatin'ny 80 taona tena be da be ny tena sahirana, maro anisany tena sahirana. Dia mba handandraina ny 80 taona manaraka mba hisy tena hoe fanamorana sy fanamavanana ny famoronakasa fa ny asa ihany manko no tena hitako hoe tena tsy ampy be da be eto Madagasikara amin'ny secteur izay rehetra misy na ny fambolena sy ny fiompiana na ny industrie, ny varotra sy ny ataontsika hoe izay rehetra na ny fitrandrana renan-kibon'ny tany ary mba tena itsika malagasy mba tena iova tanteraka mihitsy hiatsara ny fahari-piainantsika menakavy izay mba faniriana. Ny firenena tsy afaka mandroso raha tsy ny commune ao aminy aloha mandroso ary izay indrindra mahatonga an'ilay fampandrosoana ifotony dia mba anisan'ny hoe misy moa tao ny efa tena Andriamatoa filohan'ny Repoblika ilay fanampiana alefa ao anatin'ny district dia aneriana any raha ohatra ka sitraka Andriamatoa filohan'ny Repoblika ihany koa aleo tonga dia mivatana aty amin'ny commune ny fanaovana ny passation de marché public mivatana mihitsy satria porofo mivangana amin'izany zao ny commune Ampitatafika miara-miasa amin'ny commune Lakamisy ny Fianareva fa matsimbola mivatana avy any Bruxelles miaraka amin'ny Union Européenne aina ihany mitantana an'ilay izy.